Verenantsika izay akon'ny fifitianana izay rehefa avy tontolon'ny sosialy kosa lehilahy iray no hita faty tetsy amin'ny fokontany Nosy Zato Andrefana raha ny fitantaran'ireo mponina dia efa nitaraina narary ity lehilahy ity ka azo inoana ho izy ireo fa ny amafin'ny fanaintainana no nitarika ny fahafatesana sara vetrany ary. Lehilahy tokony ho 30 taona mahery teo no namono ainy teny amin'ny fokontany Nosy Zato Andrefana androany maraina tokony ho tamin'ny 5 ora sasany. Araka ny resaka natao tamin'ireo mponina izay nifanerasera taminy dia efa narary ity lehilahy ity ka anisany nampitarana azy ny fanaintaina tao amin'ny tratrany. Efa niezaka ny antso ny tompony raikitra avy amin'ny BMH ihany koa ireo teny an-toerana saingy mbola tsy nidina teny nandritry ny fotoana nandalovana teny tokony ho tamin'ny 12 ora atoandro. Izy tsisy namona fa niala tety izy mbola natanaka tsara izy aloha fa fiverenana vany efa narary dia izay tsy fantatsy hoe nisy namona sanan'iny. Nisy namona? Tsisy izy aloha tsisy nidarika tety fa ny voantany izy tsy fantatsay fa izy efa narary ny tonga teto. Efa maleriva izy ny tonga teo a maleriva izy nipetraka tetsy. Dia oviana izy nefa hitanareo efa tsy velona tsony tamin'ny maraina izy efa niantso any izay efa narary be izy efa pompe dia mbola tsisy tonga mihitsy ilay pompe. Fa izy olona janona eto an-tanàna eto? Ha? Janona eto? Mpandehandeha izy. Ny renireny tsy manatra ny fialofana fa matory teny amoron-dalana sy eny amin'ny tsena ity lehilahy izay hitan'ny fokon'olona namono ainy ity teny amin'ny fokontany Nosy Zato Andrefana. Tsy misy mahalala ihany koa ny mahakasika ny momba azy sy izay mety mahakasika ny fianakaviany fa efa ntaona maro izy no ny renireny teny amin'iny toerana iny.